ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Mandroso ampifaliana any anatin'ny tokantrano sy ny toerana zay misy atsika rehetra indray. Ny tena koa amin'ity androany ity manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny tokantranonao indray zany. Ny mpanomponao sady mpanompon'i Jesosy ihany koa Matthieu kely no eto amin'ny fanolorana. Dia asaiko ampitiavana ianao hanaraka ny fandaharana na eto amin'ny YouTube izany amin'ny lalan'ny video na ny ato amin'ny onjam-peo ihany koa. Andaontsika aloha hivavaka dia iresakitsika rehefa aveo makasika ny amin'ny fo madio. Resaka fo madio. Vavaka arsika. Tompo mena voninahitra indray ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra anao zahay satria manana fotoana hianarana sy hitondrana fampianarana ihany koa ho an'ny tsiraray avy. Anampy dia anampy tokoa ianao ary hitondra tolotsaina, fahendrena, fahalalana amin'ny alalan'izao fampianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Iresaka makasika ny fo madio isika. Makasika ny amin'ny atao hoe fo madio. Betsaka ny zavatra tombotsoa azo rehefa ny fonao madio. Rehefa ny fonao madio dia na ny fanahinao ara dia miaina tsara. Rehefa ny olona anankiray manana fo madio dia tsy mavesatra ny fiainany na andro na alina. Tsy mavesatra ny fiainany na andro na alina rehefa manana fo madio ny olona anankiray. Anisan'ny zavatra tena ilainao anatin'ny fivavahana. Anatin'ny fivavahana ny resaka fo madio. Ao amin'io fo madio io avokoa no ekina ny herintsika rehetra. Iankina ny fahitantsika an'Andriamanitra. Iankina ny fiasan'ny fanamasana. Miakina amin'ny fo madio avokoa izany. Ary vao ny mpivavaka na kristianina na mpanompon'Andriamanitra no tsy manana ny toetra ity hoe fo madio ity dia aza mieritreritra ary aza mirehare hoe mahita an'Andriamanitra ianao na mahita fanamasina ianao na manandray mahita an' Jesosy ianao. Tonga dia miteny hoe diso zany. Na iza na iza. Fa miakina avy eo amin'ny fo madio io no ahitantsika ny tavan'i Jehovah Andriamanitra. Ahitantsika ny tavan'i Jesosy. Azahoana ny fanan'Andriamanitra hipetraka ao anatintsika dia miakina amin'ny atao hoe fo madio avokoa. Raha mahita ianao dia ezahany devoly olotoina. Olotoina amin'izao fotoana izao ny fon'ny mpivavaka rehetra. Satria rehefa maloto ny fo dia tsisy ninina azo atao na dia amin'ny fivavahana marina aza. Misy tsika manana fahamarinana fa tsy manana fo madio. Misy tsika manana fahamarinana fa tsy manana fo madio. Misy tsika mahery mivavaka fa tsy manana fo madio. Dia jereo ny akamaroan'ireny olona mahery mivavaka be reny fa tsisy valim-bavaka. Tsy mahazo valim-bavaka satria tsy miheno azy Andriamanitra noho ny fony maloto. Noho ny fony maloto. Misy karazana mpitondra fivavahana be dia be
tsy mandroson ny fiangonana hoentiny, tsy asan'ny fanan'Andriamanitra itsony izy, satria maninona? Maloto ny fony, maloto ny fony. Farany zavatra tena halan'Andriamanitra zany atao hoe fo maloto zany, nefa ny mpivavaka mivavaka aminy ianao. Farany zavatra tsy tiany fanahy masina zany atao hoe fo maloto zany, nefa ny mpivavaka ianao. Ary aza mirehareny amin'ny tenanao fa mahita ny tompo ianao, na enon'ny tompo mivavaka ao, na de hivavaka adiny 100 ary isika, de tsy afaka enon'Andriamanitra amin'ny fivavaka isika, ary tsy afaka iona amin'ny tompo isika, raha maloto fo, raha maloto fo. Ka eo indrindra no ilaina ny amin'ilay atao hoe fo madio, fo madio. Dao jerentsika ty andin-tsoratra masiny ty, satria ny fo madio dia azo angatahana amin'Andriamanitra ho foronina ao anatintsika tsiraray avy. Ny fo madio dia azo angatahana tsara amin'Andriamanitra hitoetra sy hanjaka ao anatintsika tsiraray avy. Satria eny am-piazakazahana, eny am-panaovana ny asan'Andriamanitra, eny am-pandehanana amin'ny fiainana rehetra eny am-pandehanana eny, dia betsaka ny zavatra mety handoto ny fotsika, zay ataony Satana, zay ataony Satana. Misy karazany zavatra be de be mihitsy zay ezahany devoly alefa mba handotona atsika mpivavaka, handotona ny fotsika zanak'Andriamanitra, mba hahatonga atsika tsy hifandray amin'Andriamanitra itsony, hahatonga atsika tsy hahita ny tavan'Andriamanitra itsony, hahatonga atsika tsy hiasany ny herin'Andriamanitra itsony, satria rehefa maloto ny fotsika de tsisy fanahy masina hanjaka ao anatintsika. Rehefa maloto ny fotsika de miala ny anjelin'Andriamanitra, miala ny tanan'Andriamanitra, satria zay manana fo madio ihany no ahita ny tavan'ny tompo. Ka raha resaka fo madio no resaka, dia Andriamanitra manjaka ao anatin'le olona zay raha manana fo madio izy. Tsika zany aza variana amin'le aitraitra fotsiny ety ivelany, aza variana amin'ilay aitraitra fotsiny ety ivelany, madio fitafy ivelany, madio fitafy fotsiny ivelany, fa aoka hitrandraka ny tena zava-miafina ao anaty, hitrandraka ny zava-miafina tena ao anaty. Tsy ratsy le madio fitafy ivelany, tena tsara be, ary tena mety be arozy aminao hoe tena oke le izy. Fa aza variana ny amin'ny endrikendrika ivelany fotsiny isika mpivavaka, isika mpivavaka aza variana amin'ny endrikendrika ivelany fotsiny, amina etsiketsika ety ivelany, amina fitafy sy amin'ny resaka randram-bolo izy ny fitenin'ny baiboly azy zay sy ny sisa sy ny sisa, aza variana ny amin'izany fotsiny. Fa aleo itsika hitrandraka zava-dalina ao anaty, ao anatintsika. De androantsika de iresaka momba an'izay hoe fo madio izay, tena ilaina ary zavatra tokony priorité amin'ny fiainan'ny mpivavaka ny fananana fo madio raha mbola hivavaka ianao, raha mbola hivavaka ianao. Nizaniza mpivavaka tokony lahara-pahamehana voalohany ao anatin'ny fonao sy ny sainao sy ny eritreritranao hoentina manompo an'Andriamanitra ny fananana fo madio. Zay aloha ny priorité voalohany. Fa raha tsy misy io de ho lany andro fotsiny tsika amin'ny fivavahana, ho lany andro fotsiny tsika makany am-piangonana, ho lany fotoana fotsiny tsika ary ho verimaina fotsiny amin'ny etsiketsika isan-karazany, etseroa, atao ty mietsiketsika ivelany, tena miteny aminao zavatra verimainy rehetrarehetra reny, raha tsy misy ny atao hoe fo madio ao anatinao. Ary eo daholo no mahatavelatsika mpivavaka rehetra, satria ny zavatra tena atao tokony loha laharana eo amin'ny fampona indray no tavela.
ny zavatra tena tokony lohalaharana ao amin'ny fampona ao anatin'ny fivavahana indray ny tavela de tsy inona ny lohalaharana voalohany indrindra raha vanandrana hivavaka ianao na anara-dian'ny tompo hivavaka amin'izany Jehovahandriamanitra zany na hiantsony fanamasina zany na inon'inona ho ataonao eo de ny laharana voalohany tokony hipetraka ao anatintsika mpivavaka de zao fo madio miakina amin'io avokoa na ny fahitanao an'Andriamanitra fahitanao an' Jesosy na ny fanehoan'ny herin'ny fanamasina hipetraka ao anatinao de miakina amin'io atao hoe fo madio io avokoa. Raha vao resaka fo madio de manjaka ny fitiavana, zay zavatra tena mahafinaritra. Raha vao resaka fo madio de manjaka ny fitiavana, raha vao resaka fo madio de anjakan'ny filaminana, raha vao resaka fo madio de misy fitsaharana, raha vao resaka fo madio de tsisy ady. Zay zany aloha le resaka fo madio resahako eto. Fa misy ny atao hoe fo metsara velatsy, tsy madio fa mahay metsara velatsy, ary ny akabeaza atsika mpivavaka rehetra de tratran'izay atao hoe fo mahay metsara velatsy zay daholo, fa tsy manana fo madio zany. Any ka firy-taontsika manompo an'ny tompo fa tsisy valiny mivavaka atsika, firy-taontsika mandeha any am-piangonana fa tsy mety sitrana, tsy mety salama, tsy mety afaka amin'ny aretina mihitsy. Firy-taontsika mandeha any am-piangonana, firy-taontsika ny tanan-draikitra, firy-taona ny naolo-maositra atsika, firy-taona ny nanaovantsika asan'Andriamanitra, firy-taona ny tondrahanao fiangonana, firy-taona ny napastoteranao, firy-taona ny namopera atsika, firy-taona ny nama-apôstôly atsika na iza atsika na iza atsika, fa tsisy ninninona varana ary to miamena ny fomban'Andriamanitra satria na ny atony manjaka ny atao hoe fo metsara velatsy. Fo metsara velatsy. Tena sarotra amina mpivavaka amin'izao fotoana izao no anana fo madio amin'izao andro iainantsika zao. Sarotra amina mpivavaka. Inona moa mahatonga an'izay? Fantatry Satana tsara mihitsy ny sekre ao anatin'ny fampona fa tsy misy afa-tsy fo madio irery ihany de momba anao Andriamanitra. Na tsisy pastera raha mitondra anao, na tsisy mpitondra fivavahana raha mitondra anao, na tsisy anizaniza azy ianao, rehefa anananao fo madio de anananao Andriamanitra. Zay ny pirofo voalohany fa manana Andriamanitra tsika. Fo madio, fo madio. Ka ny fivavahana andao tsy atao hoe ty ambava fotsiny, ty resaka fampony ty andao tsy atao amin'ny ahetsiketsika hita maso ivelany fa hitrandraka ny zavadaliny fanahavy ao anaty tsika, hitrandraka ny zavadaliny fanahavy ao anaty. Betsaka sika no miteny hoe tsy mety madio mihitsy ny foko, nefa n'izy mpiandraikitra, nefa n'izy mpanompon'Andriamanitra, nefa ny ianao mpitondra fiangonana, nefa ny ianao kristianina vita batisa. Fa misy karazana olona tena tsy manana fahadiovam-po mihitsy, tsy manana fahadiovam-po mihitsy, fa maloto foana io fony io. Mba fantatrao moa ny mahatonga ny fonao tsy mety madio mihitsy, Satana ny ao anatinao. Tonga de tsoroko marina na mpivavaka tahaka n'inona ary ianao, Satana ny ao anatinao. Aza miteny an'izany ary aza metsara velatsy, aza miteny hoe misy Jesosy zany araka aminao, misy fanamasina ao anatinao. Raha olona manana fo maloto, fo tsy madio, de aza mieritreritra misy fanamasina zany, aza mirehare hoe zay vita batisa amin'ny fanahy masina nefa ny fo maloto. Tsisy batisa amin'ny fanahy masina fa batisa amin'ny fanahy ratsy ny nanjaka taminao. Batisa amin'ny fanahy ratsy fa tsy mibatisa amin'ny fanahy masina. Fa ny olona vita batisa amin'ny fanahy masina zany olona madio fo, olona madio fo. Ny olona iasan'ny tanan'i Jesosy tompo zany anjakan'ny tanan'Andriamanitra zany olona madio fo. Fa sao de mba ry zalahy sasany no manjaka aminao milaza hoe tena mban'ny tompo nefa ny fonao maloto, de aza mieritreritra fa misy Jesosy fo miaraka aminao na momba anao fa ry zalahy sasany. Le tsy teneniko ny anarany.
eo ny tokony andiniatsika ary tokony ezatsika andao hitrandraka zavatra avy ao anaty aloha, io no avoaka ivelany. Fa itsika lasa hitraitra ety ivelany de ny ao anaty anefa ny taolapaty. Ny fo madio de azo trandrahana tsara mihitsy ary azo angatahana amin'Andriamanitra io. Jereo angety Salamo 50 ty Salamo 150 azafady, ny 110 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 150 ny 110 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avaozy orona marina ny fanahyko ato anatiko. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avaozy orona marina ny fanahy ato anatiko. Fampiakina be zany teny zany, amorony fo madio. Raha tsy manana fo madio ianao tsy tafaorina tsara amin'ny fahamarinana ny fanahy ao anatinao. Tsy tafaorina ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy tsara, de tsy tafaorina ao anatintsika raha tsy misy fo madio isika. Fa ny zavatra miorina ao anaty fo maloto de fanahy ratsy. Tanao le hoe ary avaozy iorina zany hoe ho tsara fototra, hitsangana, hijoro tsara, hipetraka tsara. Zay ny dikany hoe iorina, fa tsy tia orina teneniny ty akory hoe na orina be amin'ny io amin'ny tarehanao io. Tsy io le orina resana. Avaozy ozy izy, iorina marina ny fanahy ato anatiko, avaozy iorina marina ny fanahy ato anatiko. Ny mpanoratra ny Salamo de natsapa, fa nanjakan'ny fo maloto izy, na tafiditra tao anatiny ny atao hoe falotompo. Falotompo. Raha nivavaka izy de nangataka an'izany hoe amorony fo madio Andriamanitra, ny dikan'izay misy fo maloto tao anatiny. Tao anatin'ny fampona zay efa nataony, nandehanany, matoy izy miantso an'Andriamanitra, vavaka le nataony eto hoe amorony fo madio dikan'izay naloto ny fony, tafiditra tao anaty falotompo izy, dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba ho amoronana fo madio. Mba efa nangataka an'izany ve tsika? Fa ny mamaika ampivavaka, rehefa mivavaka de angataka inona? Angataka mba omeo vady endry, angataka mba omeo vola, angataka mba omeo hanina, tompo tahio, le tahina amin'io anefany trano, fiara, moto, vola be, vady, sy ny sisa. Fa vitsy ny kristianina matsapa hoe tokony angataka fo madio ho an'ny tenany isan'andro izy, satria miakina avy amin'ny fo madio avokoa na ny fisandratanao sy ny fitahiana ho azonao azy. Ary io no nangatahan'ny mpanoratra ny Salamo eto hoe amorony fo madio aho Andriamanitro. Fa naninona izy nangataka fo madio hoe mba ho foronina ao anatiny zany? Satria naloto ny fony. Naloto ny fony. Satria misy fahalotona ao anatin'ny fony, misy tsy fahamendrehana ao anatin'ny fony, misy tsy fahamarinana ao anatin'ny fony, feno fampetenana, vokatry ny ady atao amin'ny olona, vokatry de naloto ny fony, de natsapa izy. Fa te rehefa maloto ny fony de tsy tafaorina ao anatin'ny fanahiny. Io aloha zany tonga de atsoroko amintsika mpivavaka rehetrarehetra zay maheno an'ity fampianarana sy fandaharana ty amin'ty onjam-peo ty na amin'ty inony ty YouTube ty io no tsy mampiorina ny fanahana mpivavaka sy mpanompon'Andriamanitra. Tsy tafaorina ao anatin'ny fanahy zay tsara satria ny fony maloto. De jereo fa rehefa tsy tafaorina ny fanahinao, reraka ho azy, maina ara-panahy le olona, toa ohatrany maty ara-panahy, kivikivy ara-panahy, tsy mitovy amin'ny firehetana taloha intsony ny firehetana, satria tsy miorina intsony ny fanahiny, vokatry ny fony maloto. De samy mandiny tena, samy mandiny tena. De nio angeny akamaroantsika ireo hoe tamintsika mbola vao nanomboka depara ny vavaka, jereo angeny fiarovanao ny fonao io
tena narovana ary tena ozy ianao hoe za ndray aloha tsy olotoko am'izany ny foko, tena nanana fo madio. De jereo ny firehetan'ny ara-pananao tam'ireny, jereo ny fivavaka ao tam'ireny, ny hafanam-ponao tam'ireny tamin'ny fampona, jereo daholy samy mandiny tenitsika mianakavo mihitsy nazara tsarovy ange reny tamin'ny fotoana nisy nanjakan'ny fahadiovam-po tao anatinao reny, de jereo ny fiakatry ny ara-pananao, jereo ny fidina ny valim-bavaka azonao, jereo ny fiasa ny fanahy masina taminao, jereo ny zavatra rehetra zay nitranga sy ny seho, fa tena hoe goavana be, tena hoe hafa mihitsy ary tena lalina, tena nanana hery ianao ny vavaka, nanana hery ianao ny tady an'Andriamanitra, nanana hery ianao tena tonga any am-piangonana zany ianao tena nany mifandray aminao raha mahafinaritra zany ny olona tena manana fo madio, jerena mifandray. Fa am'izao jere daholo ny mahazo atsika, fa olona miketron-dava, ny olona somary jereo daholo je samy mandiny tena, inona ny olana, tsy resaka ianao tsy ampivavaka, tsy resaka zany, ianao ampivavaka, tsy resaka hoe ianao tsy ianao niova rehefa nandeha ny taona, fa ao amina fo, ao amina fo, ao amina fo, ao daholo ny olana atsika rehetra ao daholo. Satria na ny antony maloto ny fotsika, de mety betsaka mpitondra fivavahana na ny mpendraikitra maheno an'ity de za tsy maloto fo zany, mandainga ianao, mandainga ianao, fa manana fahalotom-po ny akamaroantsika ireo. Rehefa maloto ny fonao de mavesatra hatramin'ny fiainam-pananao, tady-dio zany, mavesatra hatramin'ny fiainam-pananao, tsy alaise tsony ianao na nideran'Andriamanitra ary vokatry ny fahalotom-po io, tsy alaise tsony ianao na mivavaka raha fa le mijoro fotsiny sisa, lasa mpivavaka mijoro fa tsy mpivavaka mandroso. Lasa mpitondra fivavahana mijoro fa tsy mpitondra fivavahana mandroso ampanahitsony, mihitsiko alay fiainam-panahy, satria na ny antony tsy tafaorina marina le ara-panahy nolay fahalotom-po, ary io nangatahan'ny mpanompon'ny tompo eto hoe amrony fo madio Andriamanitra ary avozo mba iorina marina ny fanahiko. Rehefa maloto ny fonao de tsy ho tafaorina ao anatin'ny fahamarinana ny fananao, fa andositra hiala hitsoka, fa iza zany ny iorinao rehefa maloto ny fo, fanahy ratsy, fanahy ratsy. Aza mamita tena, aza mamita tena, aza fitahana ny tenanao, zay maheno an'ity fandaharan'ity samy mandiny tena. Taiza ho aiza ianao taloha nanana fo madio rehefa mivavaka, taiza ho aiza, jereo angeny firehatra ao satria tsika misy miteny za tena mangatsitsika be mihitsy am'izao. Io nge mety tsy fahalavona lavina fijangajangana ny nampangatsitsika sy mampamainana ohatrin'io, tsy resaka fahalavona amina halatra sy ny fitaka sy ny lainga nge, tsy resaka zany nge, mety tsy zany nge navoanao fa resaka fo maloto, ary niovatra amin'ny tarehanao rehefa mifonao amin'ny maloto. Ny fo ravoravo mamirana ny tareo izy ny baiboly, fa ny fo maloto mampiketrona, mampamaloka, jereo daholo samy mandiny tena de ndana mijery fitaratra vao tapitra ty fampianarana ty. Io nge tonga de hita amin'ny endrika hoe ty olona ty tena olona maloto fo, tsisy hevitra mihitsy na mifandray aminy azy. Ao amina fo daholo ny olana nampivavaka am'izao, ao amina fo daholo ny olana nampitondra fivavahana am'izao, ao amina fo daholo ny olana zanak'olombelona, fo maloto, any ka tsy manjaka ny atao hoe fanan'Andriamanitra, tsy manjaka ny atao hoe fanan'Andriamanitra. Enao aza variana amin'ny aitraitra ivelany fotsiny, amin'ny fihetsiketsika ivelany amin'ity fivavahany ty, mahitsy amin'ny resaka, mahitsy amin'ny resaka, aza variana amin'ny etsiketsika ivelany, aitraitra ivelany, démonstration ivelany fotsiny,
jereny ivelany zany ka tena kristianina, jereny ivelany zany ka olona tena mahita an' Jesosy. Misy amintsika reo taloha tena isehon'ny tompo mivantana, fa nanomboka taty ao rindrina am'izay na any anatina nofy ara tsy miresaka tsony ny tompo. Misy amintsika reo satria nany antony fo madio tsy faherezana mivavaka be no tena ahitana an' Jesosy, fa ny fananana fo madio no tena ahitana an' Jesosy. Averiko, tsy ny fahavitanao vavaka adiny 24 heures sur 24 no ahitanao ny tavan'ny tompo, fa ny fananana fo madio no ahitana ny tavan'ny tompo. Zay tsy madio am-po tsy mba ahita ny tavany, fa izy tsy miteny hoe zay mahita zay mavita vavaka adiny 20 no ahita ny tavany. Alefaso manaova vavaka adiny 20 na vavaka adiny 50 aza misakafo mihitsy de alefaso fa fenoy loto ange mifonao hoe taovy maloto ny fonao. De ho hitako eo no ahita an' Jesosy zany, na ahita fanamasina na andray fahagagana sy asan'ny herin'Andriamanitra zany, zéro valiny. Fa ny olona manana fo madio na 2 minitra ary hivavaka mahita ny tavan'ny tompo izy, ary enin'Andriamanitra ny antsony sy ny vavaka ataony. Ny olona manana fo madio, ka ny fo madio dia azo angatahana amin'Andriamanitra tsara mihitsy. Jehova o amrony fo madio aho. Mpanoratra ny salamo mihitsy ny angavy nangataka hoe amrony fo madio aho, dikan'izay nisy loto-po tao, nisy fo maloto tao, tsy hitan'zay analana azy. Io tsy vitana délivrance zany hoe miala ny fo maloto, miala ny fo maloto, fa ianao no mezaka manala an'io amin'ny alalan'ny fieritreretanao, manohatra an'io. Marina fa ekeko misy ny atao hoe fanahy ratsy mandoto fo, fa ahoana ny fomba fanoherana azy? Firy motsika no mivavaka nangataka amin'ny anaran'i Jesosy, mainy fo maloto, mainy fo maloto, fa tsy mahay akory le izy hatram'izao. 5 taona, 9 taona, 7 taona, 8 taona, 7 taona, hery taona, 2 volana, mbola ao ihany le fo maloto. Satria nany antony ny toe-tsainao no manova an'io, fa tsy resaka délivrance. Toe-tsainao hoe zaranga tsy hitako zay tombony amin'ity fo maloto tia. Jereo fa ny olona manana fo maloto ohatra ny mahavesatra zany ny fiainany, mahavesatra ny fiainany. Tena marina nge zany resahako zany, efa nahazo ny tena mako le izy de resahana. Mahavesatra, tsy à l'aise mihitsy, ohatra ny olona ohatra mahasorosorena daholo ny zavatra rehetra, kizikizitombelona, tsy fantatrao, tsy sarotra iarahamonina, olona tsy azo toinina, olona tsy azo tenenina, olona tsy azo anaraka, olona tena hoe hafa mihitsy, ohatra ny olona hafa tsy hitanao mihitsy zay anaovana azy. Ary na miara-miaina amin'ny olona manana fo maloto aza mandreraka, aleo mbola miara-miaina amina vorona toy zay hiara-iaina amin'ny olona manana fo maloto. Mba tsy tenenako hoe biby. Marina nge zany, mbola aleo miara-miaina amina biby toy zay hiara-iaina amina olona manana fo maloto. Fa tsy hitanao iainana io, tsy hitanao iresahana io, zavatra rehetra io mahasorena makivy. Ary ny tena zava-doza de ty, misy fetraikany hatreo amin'ny fiainanao ny fo maloto. Mampikatso zavatra be de be amin'ny fiainanao ny fananana fo maloto. Mampikatona varavara-pitahina, mampitsoka fanahy masina, mampitsoka anjely, mahatonga ny anjely andositra, tsy hipetitsy ny anjely moa tsy andositra aminao fa miala, mahatonga ny tanan'Andriamanitra miala, mahatonga ny tsy fomban'Andriamanitra, mahatonga ny fitahina mikatso, de ny fo maloto. Fananana fo maloto, fananana fo maloto, mahatonga ny fanahana mpivavaka tsy mety tafahorona ao anatiny, de ny fananany fo maloto. Tsy mety tafahorona tsara mihitsy le ara-panahy, tsy mety mirehatra le ara-panahy, tsy mety mandroso le ara-panahy. Tohatra ny olona mivavaka fa nandahany heriny, mivavaka fa tsisy fiasan'ny fanamasina tsony, mivavaka fa tsy manana hery tsony, to mainkahaka tsy hitajerena zany tsony, tsisy valim-bavaka tsony, misitaka daholo ny fahasoavana sy ny ositra rehetra rehefa ny fon'ny olona anankiray maloto. Rehefa ny fon'ny olona anankiray maloto. Io no ananarako atsika, andao hiezaka hanana fo madio, andao hiezaka hanana fo madio.
ndao ezaka anana fo madio, ndao ivavaka ho an'ny fotsika ananatsika fo madio. Ny fo madio de miakina avy any amin'ny toe-tsaina aloha voalohany, ampiana vavaka miakina avy any amin'ny toe-tsaina. Ny fomba tena andresenao azy de iny olona tsy lefitranao iny mihitsy ny zavatra nataony taminao, iny mihitsy no ezao avela eloka sy ezao tiavina. Iny olona tena hitanao hoe tena tsy mety rangah iny marina e, iny olona iny mihitsy no ezao tiavina. Ny sainao tonga de domo fotsiny tsotro zao hoe tsy maintsy mitia an'ity olona ty tsy mijery ny lafiratsy zay nataony fa ny fahatsarana no andeha hojereko aminy, de manana fo madio azy ianao. Fa ny mahatonga ny olona manana fo maloto matetika de izao tia mitsara olona sy tia mijery ny lafiratsy amin'ny olona hafa, tia mijery ny lafiratsy amin'ny olona hafa fa tsy mba mijery ny lafitsara amin'ny olona io. Any ka rehefa lafiratsiny foana ny tianao tazanina de aloto tsy fidy ny fonao ary mandrakizay de anjakao de aza meritreritra ho any an-danitra raha manana fo maloto. Na vita batisa tamin'ny 2004 ianao na tamin'ny 1984 na vita batisa na pendraikitra tahaka ninao am-piangonanao na mahavoy ampafolo karena na ampafolom-bola na ampafolon'ino na mahavita manohana pastera sy mpanompon'Andriamanitra tahaka na ianao no tena mpanetsiketsika ao anatin'ny fiangonana aza meritreritra ho any an-danitra raha tsy manana fo madio. Fa tsisy toerana ho an'ny olona manana fo maloto any. Zay nge mahatonga baiboly miteny Andriamanitra de mpandinika amin'ny fo sy ny vo Andriamanitra de mpandinika amin'ny fo sy ny vo. Any ny diniany fa tsy ny fitafinao aloha, tsy ny fihetsiketsika ao am-piangonana, tsy ny fomba fivavaka ao, fa ny fonao ny jereny voalohany. Le voresahana dia ny toetra ao anatinao. Mandinika amin'ny fonao izy de ny voa dia lay toetra. Zay ny dikany hoe voa. Ka raha vao tsy manana ny fo madio isika de zéro ny fivavahantsika. Zéro ny fivavahantsika vao tsy manana ny atao hoe fo madio. Tsy tafiakatra ny herintsika, tsy tafiarina ny ara-panahintsika, tsy tafavoakitsika na ivavaka tahaka n'inona, lasa so titra fotsiny sisa. Titra fotsiny sisa le maha kristiana, titra fotsiny le maha mpanompon'Andriamanitra, titra fotsiny le fandehanana am-piangonana, lasa zesta sisa le filanjana baiboly. Fa ny ao anatin'ny fo maizina faratapiny, mibitaka ange Losifera amin'ireny fo maloto reny, manjaka mihitsy ry fanahy maloto satria fo maloto égale fanahy maloto. Fo maloto égale fanahy maloto. Ry mpivavaka malala, fo maloto égale fanahy maloto. Fantatrao ve zany fanahy maloto zany? Le roanao isan'andro am-piangonana anareo. Miala satana nga izy ala eo zany, monina ao anatin'ny fon'ny olona izy satria ao no misy ny fitaovana. Ny fo maloto de midika fanahy maloto, ny fo madio de midika fanahy tsara, na ny fo madio de midika Andriamanitra miaraka aminao. Ny fo madio no midika fa misy Jesosy miaraka aminao. Ka raha hitrandraka ihany, trandrao ny avy ao anaty. Aleo ny avy ao anaty no ezana hatsaraina, hamasinina, diovina, amboarina tsara. De avoaka ety ivelany. Toy zay hoe ny ivelany fotsy fa ny ao anaty aizo-pito. Maizina. Sarotra miaina raha vao misy fo maloto ianao. Ny olona manana fo maloto de tsy te hiaina intsony ny akamaroany. Ohatra ny kivy, olona tsy haiko fa tena tonga de zay mihitsy hoe sarotra ho an'ny olona manana fo maloto no miaina eto ambonin'ity tany ity. Ary sarotra ho an'ny olona manana fo maloto no hiara-onina aman'olona. Sarotra ho an'ny olona manana fo maloto no andeha hifandray amin'ny olona. Ohatrany hoe tsy à l'aise zany mihitsy izy. Fa ny olona fo manana fo madio, ohatrany sambatra, faly, matsapa maivana, ny olona manana fo maloto mitondra zavatra mataonina ao anatiny fa tsy fatany. Ka tsy ho tafiorina mihitsy ny fanahinao.
ratsy anana fo madio ianao. Andao angataka ho an'ny fotsika isika mba hadio, mba hadio. Amorony fo madio Andriamanitra, amorony fo madio. Ary avozo mba iorina marina ny fanahy ato anaty kozy izy ny boky ny Salamo. Amorony fo madio Andriamanitra, zany hoe iza mihitsy ny nangatahany mba hananany fo madio, Jehovah Andriamanitra. Nangataka tamin'ray izy hoe meo fo madio lay fotsy fo madio zay tsy ananany mihitsy ny nangatahany. Tsy hoe akory hoe fonao no esorina, fa esorina Andriamanitra ireo toetra ratsy, ireo zavatra manavesatra fonao, de avao izy mena fo madio. Aokitsika hitrandraka ny am'izany fo madio zany manomboka zao. Raha tianao hisy vokany io fivavahana ataonao, raha tianao hisy valiny io fivavahana ataonao io, raha tianao hiasan'ny fanamasina ianao, raha tianao androso ny asanao, tianao androso ny fiangonana anao, tianao androso ny fampona, tianao hitombo ny herinao, de trandrao ny atao hoe fo madio. Tadiavo zany, dongio anatrehan'ny tompo zany. Raha tianao ho tafavoaka amin'ny fampona, tianao handeha lavitra, tianao hiona am'izany atao hoe Jesosy zany, ahita ny tavany, hiona am'izany anjely zany, ahita ny fanamasina, de andao ho trandrahana ny atao hoe fo madio. Tsisy afa-tsy zay. Ao aloha ny voalohany indrindra rehefa hivavaka ianao. Ary mampirisika anareo kristianina zay nanomboka vao hoe zao vao nanomboka resy lahatra hivavaka, vao depart ianao de ny fo madio iny trandrahana. Fa be de be taminay ireo tany am-piandohana ny nanana an'izany fo madio zany, de tena nomban'ny tompo zahay. Vavaka zany ianao tena omban'ny herin'Andriamanitra, idina ny fanamasina. Ao anaty fiangonana zany ianao tena tsy te hody, satria nanana n'lay atao fo madio. Fa rehefa taty aoriana izahay de nanomboka nisy ny nanjaka ny voaratsy, de lasa miverina am'lay fo maloto, fo mavesabesatra, to hitanao to sady tsy maivana, tsy mavesatra, tsy fantatrao an'izany, ka any ka lasa tsy mahavita hery mibavaka itso, tsy mahavita midera be itso, tsy mahavita ninninna firitsony amin'ny fampona, fa to reraka pitsanganana, mijoro sisa. Haizany olana fo. Za tena eto mananatra antsika mpiandraikitra rehetra. Na ahitana andraikitra 100 ary ianao amin'ny andraikitra ao, de tsy avonjy anao mihitsy io raha tsisy fo madio ianao, raha tsy manana fo madio ianao. Manjaka ny atao hoe fiatsaram-belatsy ao anatin'ny fampona, ao anatin'ny fivavahana, any am-piangonana. Fiatsaram-belatsy zany daholo no mibahana sisa. Very le tena fo madio, le fahadiovam-po tena hoe very, ary tena tafalatsaka any amin'ny farany ambany. Fa miaina ao anatina fiatsaram-belatsy daholo ny akamarony. Haitsika no andeha lavitra, haitsika no tafavoaka. Aza meritreritra an'izany mihitsy, tsy ho tafita mihitsy tsika, ary tsy hitondra an'izany fifoazam-panahy zany mihitsy raha tsy miorina aloha ny atao hoe fo madio. Hivavaka isika hisaotra ny tompo tamin'ny fampianarana. Misaotra anao a Jesosy ary makasitraka anao indrindra. Ny teninao de fiainana, fanovana, fantsiana, fanamboarana. Mangataka amin'ny famindraponao zay ary afao. Meo fo madio, amorony fo madio, amorony fo madio. Fa miakana am'izany ny fahalasana lavitra amin'ny fampona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Zanak'Andriamanitra velona. Amen. Zay ny fampianarana fohifohy zay netiko teto androany de makasitraka anao ny tenako. Niaraka tamiko tao anatin'izay fotoana fohy izay matio kely niaraka taminao ny tompany ombanao ary amorona fo madio ao anatinao izy amin'ity anio ity. Tahin'Andriamanitra mirary soanao tsy mahazo resy ianao. Eloma. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 9:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao
amin'ny lelan'andriamanitra apôstôly Matio tsy mahazo resy ianao.